araba toboko lafinaritra toboko vafafaly tafaraka amintsika indray amin'ity takariva ity manasantsika mpanajana ihany koa hanaraka hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv makasika ny fampandrosoana ny tanàna avy hatrany ary sy nidina nijery fotondry ny fiainam-bahoaka ny ary ny tafa ihany koa tamin'ny mponina teny anivon'ny fokotany sy commune maro tetoho andrenivohitra ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina fitsidiana izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ilay tetikasa lalakely izay iarahana amin'ny AFD mo izany fitsidiana izany vola ravavy no nanangona ny fanadihadiana teo amin'ny sariny Tsirako Tarson. Mahatratra sivy tapitrisa euro ny teti-bola ampiasaina ao anatin'ny tetikasa lalakely izay vatsian'ny Agence Française de Développement na ny AFD ary misokafana nanomboka androany manerana ny fokotany valo amby fitopolo ao anatin'ny commune 10 eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Ireo toerana be mponina no kendrena azo tombotsoa anatin'ity tetikasa ity. Natao marina ny filan'ny mponina ary indrindra entina hanatsarana ny andavanandro mponina ny tetikasa lalakely. Fanamboaran-dalana, fanamboarana trano fidiovana, toerana fanasan-damba, toby fanariana fako, fanomezana jiro. Ireo no anisan'ny asa tanterahana ao anatin'ny tetikasa lalakely. Ny commune Bemasoandro Itosy, ny commune Kadikely Ilafy, ny Fokotany Masay ary Andrano Manalina, ireo no anisan'ny toerana notsidian'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina ary anatanterahana ny tetikasa lalakely. Nandritra ireo fitsidiana samihafa no tanterahana no noenon'ny filohan'ny tetezamita ny etaetam-ponina. Ho an'ny teto amin'ny commune Bemasoandro Itosy izay ahitana mponina hatrany amin'ny Enalina ohatra dia anisany angataham-be ny tanàna ny tokony hanamboarana ny lalana, tetezana vaovao, hanampiana ireo jiro manazava lalakely, hanomezana vary mora, ny hanamboarana ny filalaovam-baolina eo an-tany katsaka. Amino izay aty amin'ny faritra aty dia tsy ho diso io vary mora io ataonay tsara fatana ny tioany. Sabe zao somay manaraka lelana io somary papakatsetsy nakata zao reto nandalo tokotany io le miditra nakaty matato amin'ny sezesy ny terrain ary ny EPP fa io angamba misy 10 metatra maketo satria misy an'reto fotodravitrasy reto tsara ninazana aminareo fa tamin'ny 7 vitry EPP reo raha vidina 20 ara teto ho an'ny vahoaka taty ary tamin'izao mantahatsika zao mividy pisezeto izay ny commune Matodio miatoka ny famatsim-pola tamin'io hitanareo amin'izany tena miasa tokoa ny commune na dia ao anatin'ny tetezamita ary vita tany 2010 vita tsara mihitsy izy ity fa saky manonaka ato an-tany ato mbo androanina kely izay isorana fiferoso tanteraka aname matoa vice ministre namatsikola ny tony zava-totoby araky nefa voalaza antsika teo noho izany maketo le lalana dia misy dispel asivoan'le budget spécial budget spécial. Ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina dia namaly avy hatrany ny fangatahan'ny be ny tanàna Bemasoandro Itosy ary maro ireo fampanantenana nomen'ny mponina tao anatin'ity commune Tsimondramity. Mila jerevana akaiky ny lalakely maneraka an'Antananarivo sy ny manodidina ny commune manodidina azy. Ka izay no mahatonga anay aty Bemasoandro loany satria hitanareo le lalana nalehantsika teo iny taria amin'ny arabe taria parapatonga eto dia amboarina atao goudron fa zao ny tena zava-dehibe tamin'ny indray mitoraka ity rehefa manamboatra lalantsika dia matetika le orinasa lehibe reny dia mizota nasionaly ihany no anovana anazy fatatsika angambany zany hoe orinasa kolazy zany ohatra hoe izany manao ny lalam-pirenena fadimy amin'ny telopolo lalam-pirenena fahafito etsetretreta dia hoe ny orinasa kolasy fa tamin'ity indray mitoraka tia dia ny hoe tsika aty amin'ny tanàna na hoe aty ambany tanàna ny orinasa kolasy amin'izao taonjato efa mandroso zao tsy mety tsy ngambany raha amin'ny rano mandeha no anasana lambo ka zay ny antony hoe asina bassin afahana manasa lamba ka amin'ny alatsinainy fanavatarany dia alefa tsy aminareo varomora tokona
Catholic Front aloha ny varimoro io ho anareo zany sy anampianareo ary andefa sotena manokana mihitsy mba hanaraka an'izany mba ho voatsinjara tsara ary mba azo daholo tsika rehetra mila ny fanometana antsika anavotana an'ity fireneny ity. Nanaradia trano ny filohan'ny tetezamita tao anatin'ny hetsika izay notanterahana androany ao anatin'ny fanokafana ny tetika Salalakely ny Prime Ministra lefitra misahana ny fanajariana ny tany sy ny fampandrosoana Andriamatoa Adzo Andriananarivelo, ny Ministra ny fanapahem-pahefana Ramatoa Rufiny Tsiranana, ny filohan'ny faritra Analamanga Andriamatoa Andriambololona Mananjary ary ny PDS n'Antananarivo Renivohitra Andriamatoa Edgar Razafindrava sy ny sekretera nasional na Toko TGV Ramatoa Lanto Rakotomavo.